miarabantsika rehetra te hizara ijovavolombelona ny amin'ny nanafany Jesosy anaty ao anatin'ny fombafomba-pivavahana. Raha mandinitsika, raha mijeritsika dia kristianina daholo ny olona rehetrarehetra ao anatina tompo-pivavahana anankiray na anankiroa, ary raha manontanytsika dia hoe za efa mivavaka, za efa manao an'ireto soreto any ka raha ndeha hitolo filazantsaritsika amina olona anankiray dia tonga dia niazy ny avoakany aloha. Somary lavalava ny ohatrany hoe raha hoe ny fijoroana vavolombelona, fa ny tena hoe tena tiako zaraina amintsika dia tena hoe namohan'i Jesosy anahy tao anatin'izay hoe fombafomba-pivavahana izay, izay tena nanangeza ary tena hoe natramin'ny fotoana izay nanokafan'i Jesosy ny masoko dia ozy hoe tsy maintsy hitory dia hiteny amin'ny olona hoe tena fanangezana ny fombafomba-pivavahana, na anarana inona io na anarana inona, rehefa fombafomba, rehefa rafidrafitra dia manangeza. Teo amin'ny 10 taona mahery teo dia efa nisy etaetan'i Jesosy mivavaka tany amin'ny FJKM. Rehefa izay dia nisy etaeta tato anaty dia ndroso sampana fifoazana isaky ny amin'ny 5 maraina maneno lakolosy tsy tapaka, raha mbola mifo dia lasa foana. Nandeha ny fotoana mikisaka dia ndroso ny amin'ny hoe katekomène, dia tamin'izany mbola tsy nisy nanazava fa dia nanao ny zavatra rehetrarehetra hoe nanao formation nandritry ny herintaona dia karakara cadeau amin'ny pastera dia haitsika ho an'izay efa tao anatin'izay fomba izay hoe inona ny atao dia nianatra. Jerena nefa ny zavatra nampianarana tantarany hoe fiangonana, le fiangonana amin'io tsy le fiangonana araky ny baiboly fa izay fiangonana fombafomba ihany koa. Nandeha taty aoriana dia nisy trangan-javatra izay nisy teo amin'ny fiainana nahatonga anao hoe tena niala tao amin'ilay antokom-pivavahana anankiray, dia nahatonga anao tena ohatrany hoe nisy etaeta hoe misy hafa ankoatran'izany. Nisy namana indray nitarika hoe andao hivavaka, tsy mampanina nama manonona an'ilay izy, tsy manaratsy atsina satria zava-misy, andao hivavaka any amin'ny MRE tany Antananarivo. Lasa indray anakany tonga tao dia voasintona tamin'ny hira maredona be sy ny zavatra mamirapiratra ety, ary tsy afenina aloha fa nikasika ny tenin'Andriamanitra. Raha nikasika ny tenin'Andriamanitra dia janona tao indray ary tsy andainga raha hitena hoe nisy ny tena izay tena hoe mikasika, na dia hita ihany raha hoe nisy zavatra tsy araky ny tenin'Andriamanitra dia nijanona tao ihany aloha satria izay ny zavatra fantatra. Dia nahita ny zavatra be da be tao tany amin'ny taoko hoe tamin'ny taona 2006 hatramin'ny 2009 tany angambany. Ary rehefa tamin'izay nandeha alatsinainy, misy fotoana any Behoririka, lasa talata indray misy fotoana mbola Behoririka ihany fa toerana hafa, lasa larobia indray verina indray any Antaninarenina, lakamisy mandeha Antaninarenina, zoma koa verina any Behoririka, sabotsy any amin'ny trampokon'olona. Le fotoana zany misy foana isan'andro dia no heveriko fa hoe izay ny atao hoe asa fanompona. Dia nandeha alefa ny fanentanana ho an'ny rakitra dia mandefa, alefa ny valopy dia mandefa, satria nitoriana taminay tamin'izany hoe alefaso dia ho tahiny ianao, andao anao vavaka tendrombohitra dia lasintsika eto sheky ampiakaram-bony poketra dia iny koa fa lasa. Jesosy nefa nahita ny tao anatin'ny fo satria fantany hoe ty olo ty tena ty azy, ary somary matsiaro kely amin'izany dia ohatrany hoe latsaka ny ranomasoko satria olona maro be ny olona voafitaka izany. Be da be ny olona miazakazaka makany amin'ny elo noho ny filazantsara diso izay heveriko fa tsy any Antananarivo ihany fa eto ihany koa, satria ny olona sahirana dia toriana ny resaka vola, satria ny olona te hanamandrimandry saina ny amin'ny fahotana izay ataony dia toriana ny zavatra tiatiany sofiny. Fa ny tena filazantsara izay milaza ny azo fizaliana, ny fanomboana ny nofo dia tsy toriana.
dia miverina kely tamin'ilay hoe taona izay tao anatin'le fandaram-potoana izay narahako teo, misy ihany mibanga ao anaty. Ary arak'ilazaiko teo hoe Jesosy tena mahita ny fo izay tena tia azy. Za mety tsy nafantatra, fa Jesosy efa nafantatra hoe ndao makato dia ndao makato dia ndao makato mba hahafahako avy eo ataoko amin'ny teny frantsay hoe dénoncer-an'ilay atoko-pivavahana. Ary zany izy foana tena ny teny no nafahan Jesosy dozy hoe na iza hiteny anao hoe disony ianao dia hatramin'ny farany anao hotapahana raha nytendako izy hoe marina ny zavatra nytenenin' Jesosy anao, satria tena nandevoziny zany atoko-pivavahana zany a. Tao anatin'izay ilay teneko teo hoe ilay fotoana vonjena nanao a groupe de louange, mivory tao anatin'ny tanora. Raha mbola nisy hafa hoe fitoriana ry famezana sakafo manitra ry dia iny afa nandeha. Tamin'ny fotoana anankiray izay tsy nieritreretiko dia nisy zoky ara-panahy izay nipetra any an-dafo moa izy izay nampiasain'i Jesosy. Sendra tsy nany nahitako ny fampianarana, ny asa atao ampiasana dia ny imprimé dia nisy olona izay mandrakitiny androany tsy fantatro ilay olona hoe izy ny imprimé an'ilay fampianarany dia zany nandeha haka impression resaka asa dia ilay izy mivoarahiko teo dia hitako hoe tenin'Andriamanitra dia nitoditodika tsisy naka dia nalaiko ilay izy. Nanomboka tamin'izay ny fanafahana, nanomboka nivakiko ilay izy dia nanomboka niteny izy hoe zaho avy ny zavatra tsy mety ao amin'ny fiangonana dia ozy hoe tia ilay izy dia nangina ihany aloha dia namonjy ny fotoana ihany fa nanomboka tsy tao tsony ny fanahiko, nanomboka raha ataoko amin'ny teny frantsay dia hoe tsy à l'aise tsony Ary nisy sujet anankiray izay moa izay tena nahakasika dia ilay mpitondra fivavahana izay efa nanambady taloha dia saraka dia mbola mitondra fiangonana ihany dia ozy aho hoe tsy mampandry anahy tsony zany, satria ny ten'Andriamanitra dia lazainy Timoty fa ho an'ny mpitandrina aoka ho vadin'olona tokana. Dia ny mpino rehetra mahafantatra an'izany fa ny mpino tsy samy teny. Dia rehefa tsy nahazo aina tsony dia nanomboka ny tenenin' Jesosy amin'izay hoe mijanona ianao. Za rery tamin'izany. Rehefa nijanona tao an-trano dia izao nanomboka nikasika anahy fa na ny tompo. Ozy aho hoe reo atoko-pivavahana rehetrarehetra ireo dia ahoana ny tenenako an'ireo Jesosy. Dia andeha ho ahy za, satria raha andeha atsy dia mahita etikety azy, raha mandeha ary ahako dia mbola mahita ihany koa. Dia leo tsy teherika tsony Tamin'ny fotoana anankiray dia nitenenin' Jesosy hoe mandana miresaka amin'ny pasteur ianao dia hazavao azy hoe hialy ianao. Dia nanantona naka rendez-vous dia nanantona dia niteny tsy resy lahatra ho aza amin'ny tisy ty. Dia tamin'izay izy maimaika adozy izy mantsy hoe mbola hampiantso anao manokana mihitsy mandrakitiny androany moa tsy nampiantso ahy izy fa ndray maraina alady maraina izay amin'ny 5 tsy adinoko izay fa izay ny tena fotoana raha everiko hoe nitsoahan' Jesosy tao dia zao ny natoko fafolo ny 17 zao ny lazay ilay teny mety tsy tadidiko tsara ilay izy fa zao ny teneny hoe ary ny ondrony tokoa dia maheno ny feony ary izy miantso azy amin'ny anarany ka mitondra azy mivoaka. Dia ozy aho hoe hoentinao mivoaka ahy za Jesosy dia teo amin'izay ilay hoe hoentiny mivoaka ao anatin'ny rafidrafitra sy ny fombafomba sy ny karazana isma rehetra ako. Teo dia nakatoko ny baiboly dozy aho hoe afaka veloma ary karazana rakitra inefatra tena tsoroko tsy le hoe manome fa le zavatra avely ao ambadika anao indirect mameza fa hotahiny ianao dia sy lasa zay lasa ohatry hoe manao loterie ianao. Nanomboka tsy nandeha tsony dia tamin'ny voalohany aloha ohatry hoe hafahafa ilay tsy mandeha ary zany mety hoe zavatra anjoanao rehefa tsy hoan' Jesosy tao anatina rafitra na fomba ianao. Fa rehefa Jesosy ny tena mameno anao avy eo na latsinainy ianao na talata ianao na larobia na alahady ary ianao hiasa na voatery tsy makany amin'ny trano fivavahana lazaiko anao izy ny ten'Andriamanitra hoe fahafahana ny ao amin'i Jesosy, fahafahana ny ao amin'i Jesosy.
ary nandeha tsikelikely ny fampianaran'i Jesosy fa tena tadidiko ary izay ny teneniko hoe tsy ataka teo vao tena fantatra hoe izy zany Jesosy zany ny Jesosy nafafantarina anahy teo aloha ary lazaiko teo dia ohatrany hoe Jesosy mangataka rakitra fotsiny dia Jesosy tsy manao afa-tsy mitahy dia Jesosy hafa tsy ilay Jesosy nitorindry Paoly sy Petery tamin'izany nany amaky baiboly zany raha ohatra miandry andry pastera ihany amaky fa rehefa ny fanamasina mamangy anao sokafo ny baibolinao fa miteny aminao Jesosy ampianariny ianao azavainy ianao ary ireo verset tsikelikely izay alainy mpitondra fivavahandreo izay anaovany fisintomana etsy sy eroa fantatrao ny tena tiany lazainy fa ny baiboly Genesis hatramin'ny Apokalipsy dia Jesosy raha fitimiko ny zavatra tiako ambara dia izao mangeja ny fombafomba-pivavahana vavolombelona izany ary teneniko teo mandra-piala-pofinaiko mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny raha alanitra dia ikika mihitsy ny hoe ny fivavahana ny atoko-pivavahana ny anarana etsy sy eroa dia manangejanao indray tahaka ny nataon'i Jesosy tamin'ny fariseo sy ny mpanorandalàna tamin'izany ao Matthieu 7:20 raha tsy diso dia tena nikika mafy mihitsy izy hoe lozanareo ry fariseo dia mitanisa zavatra be da be ao izy dia raha hitanisa andro any dia hiteniko hoe lozan'izay mpitondra mpivavahana izay mitanisa karazana fampianarana mitondra ny olona makany amin'ny elo dia na mitanjaka raha ilay olona na anaty fijangajangana raha ny olona dia mamesa vola fa ao ihany sika nefa novidian'i Jesosy lafo tamin'ny rahandreo olo ireo ny ten'Andriamanitra moa dia manambara hoe any aparany any dia isandro mahory dia milaza koa izy hoe marobe ozy mpampianatra ary maro ary ny anaraka azy ary no ny habeany tsy fankatoavan-dalàna dia iangatsika fitiavam-maro dia Jesosy ny teny an'izao hoe aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny ray ho anareo ny fanjakana za dia hiteny aminao tsy kisendrasendra ny andrenesanao izao teny izao fa ianao isan'ilay ondry very ilay ondry kely izay nampahafantarin'i Jesosy ny tena filazantsara androany ianao mandreny teny mbola ho avy eo ny teny fa za tena hiteny aminao raha renao ny tena filazantsara en entier ozy fiteny frantsay aza mety hiverina ao anaty fombafomba-pivavahana tsony aza manaiky tsony fa hitanao ny tsirony izany hoe manompo an'i Jesosy miaraka amin'i Jesosy fo mitempo fo tsy kezain'izaniza tsony te hamaky baiboly ianao mamaky ianao te haome ianao tsisy manery ianao hoe manaova fa folo karena manaova n'izao sy izao te hira ho an'i Jesosy ianao teneniko anareo tamin'izany groupe de louange hono izay vonoina ilay micro fa tsy alefa ilay hira fa mibika anay fotsiny alefa eny aloha eny hitarafan'ny olona fa hoe tsara ilay atoko-pivavahana tsy dia tena mpaninana ilay feo fa taty aoriana no fantatra hoe doza hoe zavatra hivelany daholo izany tsy misy an'izany groupe de louange izany rehefa tian'i Jesosy mifonao dia afaka mihira ho azy ianao tsara ny miaraka amin'i Jesosy ao anatin'ny fahafahana meteza ianao hifanena aminy hivelandreo zay isma zay lazaiko ireo farany tena farany dia hitsahatra voatsela na eno ahako hoe misy amin'ny fantatritsika hoe misy fivoriana Tomasina amin'izao dia na eno hoe ifanao anao baolina ry pastera contre mopera tena nararo ny foko misy hoe Jesosy eo tsy hoe tsy ilalaoako tsy hoe tsy andeha ala voly korytsika fa ao anatin'ny fotoana ve raha ianao no mametraka fanontaniana fotoana ve izao anaovantsika mpitondra fivavahana andeha anao baolina nefa araka lazaiko teo hoe ny fanahy miazakazaka mihevery anjaranao no mamaly azy fa raha za dia averiko ihany hoe hatramin'ny farany dia tena teneniko fa ny fivavahana ny religion tena teneniko aminareo ankoatry ny hoe kristianisme tonga dia fantatry ny olona raha hoe islam zany tsy izy bouddhiste zany tsy izy mianina zany tsy izy to dia mazava be zany
fa izy zay mitondra ny anarana hoe kristiana zay baiboly nentinay ozy français hoe méfiez-vous aza manaiky reberebely zany fa averika hoe hotsapanao dia andramanao tsirony zany hoe takandry Paoly sy ry Petery tsy tao anatin'iny Paoly ara tena nyteny mihitsy hoe ataoko taimboraka ny zavatra rehetra ny fahafantara ny ataoko hoe firy taona izy nianatra teo amin'ny tongotry Gamaliel fa ataoko taimboraka zany ozy mihoatra ny fahalalana ny fahatsarana ny Kristy ho an'i Jesosy ny voninahitra tena mety izy ianao ho vanginy amin'ity andro an'ity amen